Ry malala an'Andriamanitra sady voantsy masina ao aminareo ne ny fahasoavana sy fiadalana avy amin'ny ankehitriny sy taloha ho avy. Amen. Ny anjara mofinaina ao antsika amin'ity latsinainy 20 Novambra ity ry havana dia ny bokin'ny Isaia 100 raisiny amin'ny 112 ka hatramin'ny 130. Isaia 100 112 ka hatramin'ny 130 vakitra izao zany amin'ny anaran'i Jesosy nefa milohan'izany mivavaka aloha isika. Dia raha sy misaotra anao zay raha eo fa santatra herinandro vaovao nay izay efa nanomboka izany zay omaly dia mbola nampitomboanao andro anankiray indray ny havelomanay dia ity alatsinainy 20 Novambra 2024 ity. Koa avokiso zavatra avy amin'ny teninao ny tena mampananay mba hitozonay tsana ho an'ny fifikirana aminao sy fonanao Jesosy Kristy mety anay amin'ny fitiavana tsy mety lefa. Amen. Ny Isaia 100 112 ka hatramin'ny 130 no anjarany mifinaina antsika amin'ny andro ity. 112 ka hatramin'ny 130. Isaia 100 112 ka hatramin'ny 130 amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy fantatrareo va? Tsy efa renareo va? Tsy efa nambara taminareo fony taloha va? Tsy efa azonareo tsaina va ny amin'ny fanorenana ny tany? Izy no mipetraka any amin'ny habakabaka amin'ny tany ary ny mponina ety dia tahaka ny valala. Ary izy koa no namenatra ny lanitra tahaka ny lamba manify kararavina ary manintsina azy tahaka ilay itoerana. Izy no matsinitsinina ny mpanapaka sy mahatonga ny mpitsara amin'ny tany ho tahaka ny zavapoana. Vao nambolena vetivety ireo, vao nafafy ireo, vao namaka atao amin'ny tany ny fotony dia nitsofin'Andriamanitra ireo ka dia nilazo ary nidosiny tafidrivotra tahaka ny vodivary izy. Ka ampitovonareo amin'izy moa aho hitahako aminy ingay masina. Asandato ny masanareo ka mijere izy nahareny, izy namoaka ny antokony ankinisany sy miantso azy rehefa amin'ny anarany avy ny habeny fahatanjahany sy ny heriny tsy toa ka tsy misy diso ireny na dia iray akozy. Nahoana ny teninao Jakobo ary milaza anao Israely eo, miafina tsy hitan'i Jehovah ny lalako ary mielona tsy hitan'Andriamanitra ny raha ny tokony ho tsy fantatrareo va? Tsy renareo va fa Andriamanitra mandrakizay Jehovah zay namorona amin'ny farany tany tsy mamety ho reraka na ho sasatra izy tsy takatra ny saina amin'ny fahalalany mampatanjaka ny reraka izy ary zay kely ery dia neneny be na dia ny tanora fanaza dia reraka sy ho sasatra ary na dia ny zatovo aza dia mety tafitonana mafy fa zay mialy amin'ny Jehovah dia mandroso ery kosa elatra ny akarany tahaka ny voamahery miazakazaka izy nefa tsy ho sasatra andeha izy nefa tsy ho reraka. Ray masolo manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Hita amin'ity bokin'ny Isaia 100 ity dia aseho Andriamanitra tompony tantara ny Andriamanitra ny Baiboly ny Andriamanitra ny Israely. Andriamanitra tompo tantara, Andriamanitra mitondra sy manapaka zao rehetra zao. Hita eo amin'ny 112 ka hatramin'ny 20 zany. Ary izy koa no nahariny zao rehetra zao hazy vitan'izany fa izy no manapaka izao rehetra zao. Eto dia asehon'ny Isaia tsara fa zay miandry an'izany Andriamanitra zay hatrizay zany ka ho manakizay zany ny tompony tantara sy manapaka an'izao rehetra zao dia mandroso ery kosa. Ary zay olona manantena sy miandrandra azy dia hazakazaka nefa tsy ho sasatra ary elatra ny akarany. Andeha izy nefa tsy ho reraka. Na zay ny tanora fanahy dia mety reraka, zatovo mety ho tafitohana fa zay miandra an'Andriamanitra sy manantena azy kosa dia tsy ho sasatra na ho reraka izy satria izy mahay mampatanjaka ny reraka ary zay kely ery dia omeny ery be. Paoly apôstôly dia santeny mihitsy azo ery nareo amin'ny latsahan'ny fanamasina anareo ka ho vavolombeloko ianareo ary tsy mena fanahy osy nareo fa fanahy mahery sy fitiavana foana anatiny.
koa mijina tanteraka sy manantena ny Andriamanitra tompony zao rehetra zao, ny Andriamanitra tompony tantara, ny Andriamanitra mpahary zao rehetra zao fa zay miankina aminy sy mitehitra aminy ary miandandaza dia raha tojo arerahana dia atanjahany, raha tojo fisasarana dia ampitombony hery satria izy mampatanjaka mieraka ary zay kely hery dia miheny be. Izy raha toa dia tsy mamela antsika leviny faratsiana sy leviny zao tontolo zao satria Paoly apôstôly mihitsy nefa niteny ny toetra ivelany noho izy melevina fa ny toetra ao anatiny kosa avoatrany. Dia zany koa nataon'ny Tompo ho amin'izay mifikitra sy mitehitra aminy satria hainy mampatanjaka ny reraka ary zay kely hery dia miheny be ary izy koa nefa niteny hoe azo herina anareo amin'ny atsamy fanamasana aminareo. Zany teny fanomezan-toka sy meny Jesosy ho an'izay matoky azy sy miandandaza ary manantena azy. Teo amintsika rehetra tokoa anie zany tenin'Andriamanitra zany namakivaky irina ny vovodia izaso ianao. Amen. Tera sy misaotra anao zay raha io fa ianao ny tompony tantara, ianao ny mpamily ny tantara, ianao miazona zao rehetra zao, ianao koa le atrayatray ko mandrakizay, ianao no mahay mampatanjaka ny reraka ary zay kely hery dia menao hery. Ataovy miandandanao zay sy metehitra anao fa kanamiza moa zay fa ianao manana teny fiainana manakizay. Dia sitraka ny ary hivavaka hoe ianay zay miandanitra masina ny anaranao tonga ny fanjakanao, ataonay sikaponao ity tany tahaka ny an-danitra menay ny anona sazo anay amamelany helokay tahaka namelanay zay midika taminay aiza mitondra anay mifakapana fa manafanay amin'ny ratsy anao mifanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany Tompo amintsika ny zao todrano zay tononona amin'ny anaray zanaka fanamasina izao reso amin'ny finoana sy fanantenana ary fitiavana izany. Ary Andriamanitra ny fiadanana ane hamasina anareo ka samy ho tanteraka gaoka ovany avokoa ny fananareo sy ny anareo any tenanareo tanteraka ka na tsy anatsiny amin'ny fividian'i Jesosy Kristy tompontsika matoky izay nianatra anareo sady izy ihany ny anefy izany. Mampatanjaka ny reraka izy ary zay kely hery dia meneny be koka ianao hitehitra amin'ny Tompo sy andandaza mandrakariva dia hiazakazaka ianao fa tsy ho sasatra andehanao fa tsy ho reraka. Amen. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.